Gosto dolo sanagasikana mbola afanareo apetsika raha mody hafahafa ndray miperaperaka ohatr'izao antsika fa tsy voatery rehetra tapany ambony ihany natao. Torohevitra atoranareo androany dia mahakasika ilay hoe inona natao mba tsy harary isika. Torimaso. Amin'ny ankapobeny isika raha ny tokony ho izy dia adiny valo ny matory ny olon-dehibe. Ny ankizy izany ohatran'izay tsy misy olon'izay. Fa isika olon-dehibe dia tsy maintsy matory eo adiny valo. Ity karazana écran ity saripady amin'ny vatantsika ity noho izany ianao raha ohatra ka mijery écran ny ataonao parivano ny ampiasana dia aza miaro tory hafatana Facebook ato fa tsy injova fahasalamanao. Makarary andoha io mahalasa dala ihany koa rehefa tsy ampy torimaso. Adiny roa izany lasa mora antitra kely ianao ary lasa memahy andro aman'alina exitina izany ny voka-dratsiny tsy fampy torimaso. Raha ohatra ianao ka miasa alina dia ataovy adiny sivy sasany na adiny folo matory amin'ny mazava. Manaraka rivotra. Ny rivotra ianantsika rehefa ato an-tranontsika dia maimbomaimbo ange ny trano za tsy izay mihibohiboka ny trano ato rehefa matorintsika izao amin'ny alina dia fofinainantsika menakavy mitambatra ao daholo ka ilaintsika ilay rivotra madio. Rivotra amoron-dranomasina, rivotra ny anaty ala ary ny rivotra madio. Ilay rivotra ny eto Antananarivo izao ilay rivotra tomobily ireny efa tsy mety rehefa ny olona mponina ambanivohitra tena milamina daholo satria manana rivotra madio. Raha efa mba tsisitsisy atao ina ianao dia afaka mandeha maka rivotra. Izay ilay hoe mandeha maka rivotra ny amoron-dranomasina. Manaraka sakafo. Ity sakafo artifisiela ity ry zareo dia tandremo. Ohatra mividy paty ianao rehefa fatina paty ireny misy artifisiela mampatsiro be an'iny dia milendalenda daholo tsika menakavy amin'ilay izy. Tadio tsara fa ianao ange rehefa zatrazatra ratsy an'iny dia ireny maniva vatanao e. Izay ilay resaka bizina ilay lazaiko foana. Ny mpanamboatra bizina tsy teny aminao amin'io zavatra io fa vola ny ilaina dia izay ampiditra any am-paosiny atao fa ianao fotsiny mila tonga saina. Raha ohatra ianao ka te ho salama dia ao an-trano ianao mahandro hanina na ohatra ireny pizza, ireny hamburger, misy zavatra mampiavaka mampatsiro an'ireny artifisiela mba hampatsiro be anazy. Ianao ange manao hamburger ato an-trano tsy dia matsiro kokoa mihoatra ilay ihany satria misy zavatra hafa atambatra ao mba hampatsiro anazy artifisiela. Ka raha te ho salama ianao dia ato an-trano mahandro hanina ataovy matsiro tsara ny sakafo andrahoinao ato dia milamina ianao. Eo ihany koa ny karazana voankazo. Mila mihina zavatra maitso isika. Ny maitso sy ny voankazo tena zava-dehibe amin'ny vatantsika izany. Ary manaraka dia miala fotoaka sy sigara. Mbola veriko ihany fa ho an'lisan'ny fipoaka sigara lava reto ho hitan'ny lisany tsara fa rehefa lehibe lisany tratran'ny mikohaka lava ambonin'izay koa lisany eto tsy mahavita raha tsy iray minitra dia efa tonga ambonin'izay ihany koa ela tsy manana hery sepotra lava rehefa marary eo ela dia miditra hopitaly tsy hikarakara dokotera raha tsy misy vola ela. Te vola lany eny amin'ny sigara tsy aloha mba hividianana sakafo hikotranana ahasalama vatana. Eo ihany koa ilay toaka. Rehefa bebe kibo lisany dia oka izay tongava saina amin'izay to. Ajanony amin'izay ilay izy satria io toaka io no manimba ny vatany ela dia hitany ela tsara koa e. Esorina ny kaloria didina ilay ao anaty kibony ela io dia hitany lahy tsara fa tsy hanao an'izany dokotera raha tsy manambola ela. Izay. Ny kotrana tsara ihany koa iny ho antsika rehetrarehetra eo ny kotrana gegel. Mila ihany koa tsika mikotrana kely na dia 5-10 minitra isam-baraina ary tena tsara satria mantsika malagasy tsy dia manana izay ilay mba hoe mandany andro mikotrana izay rehefa tia ilainy ny vatantsika mikotrana dia mba ataovy ilay izy satria mahasalama. Izay dia mahazo.